miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana famoa amin'izao fotoana izao dia falitafaraka aminao ihany koa izahay mazaho toerana daholo ndrefa ho valiana daholo rehefa anontaniana rehetrarehetra miarabany ihany koa aloha e salama tsara miarabantsika rehetra ny anivon'ny tokantrano faly tafahoana soamatsara indray eto amin'ny fandarana famoa rehefa zay moa zany mba niteny tamin'ny tapaborana hoe tsy ho tapaka tsony ty dia tsy napoizina indray moa zany le izy fa hitanareo ihany le adidy kely be dia be fa mezivezena ny faladia tokana ny atao maro ny sapanana feno ny lo nefa ray no metsoroka an'izany rehetrarehetra zany dia sarotra le izy fa eto indray aloha rehefa mba afaka ohatr'izao dia efa hararotana kely dia efa mirary ny sosiny tsara mba hitany rariny foana amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao tompoko tsara iry ny andro zany Trone malomaloka manevikevoka mahafinaritra. Tsika ny mahazo maloka dia tsara fa andro dia efa midaina, migaina fa tsy midaina. Azo misy correction automatique koa ambavako. Apatsivina kely aloha le lohahevitra e, satria mety sao dia tratran'ny fanadinoana kely. Donton'ny andro mafana. Zay mihitsy ny andro mafana ohatra mampadonto mampadaladaly zany e. Le reza misotro rano. Amin'ny fotoana ohatran'izao aloha zany dia resahako foana zany sy aza okosehatra dia miteny foana hoe mahereza misotro rano. Ny tsara indrindra rano mafana. Fa anompanareo ngamba hoe andro mamay be zao ka rano mafana na sain'ilay tisotronay fa zao raha resaka fahasalamana jerena dia tena zay. Fa saingana tsy mahavita rano mafana azy ianao dia afaka misotro rano tsotra ianao tsy le rano mangatsika amin'ny paopy maloto be moa zany fa iny sarotra fa mba hoe mba zavatra efa mba nandalo filtre kely na mba ohatran'izay dia afaka misotro rano ianao fa fenoy foana le fatran'le rano ilaina ao anatin'ny ray andro indrindra amin'izao andro mafana zao zany. Sodra tompoko fa voaray. Aiza ny ranonao rano tena? Akatsy anaty lava-drano rehefa avy eo e. Ara-dalàna fa tsy hoe adalàna. Le fanontaniana ary aloha vetivety kely fotsiny. Hidinika mahakasika ny tontolo ankaratsiana isika atao anatin'ny famoa. Izany hoe tontolo ankaratsiana midadasika be izay rehetra mety ho ratsy. Na ratsy saina, na ratsy tarehy, na ratsy fitondran-tena izay misy hoe ratsy rehetrarehetra zany dia azo resahanao anatin'izay daholo. Tontolo ankaratsiana moa ny tena marina resaka hoe aretina angamba e. Aretina dia efa manomboka any amin'ny ankaratsiana hatrany amin'ny fahafatesana, hatrany amin'ny fikatoana amin'ny fasana farany. Dia izany no ankaratsiana. Fa mba nezaka nanao lokomena mantsy sao dia voafoaka ao anatin'ilay hoe ratsy. Salama tompoko. Hono azafady. Misy fombafomba atao ve amin'ilay trano ivoapaty reny sa tsy? Trano ivoapaty. Ny loto ny apetraka mihitsy aloha ary aloha tsy hanelingelina. Ny zavatra rehetrarehetra dia misy fombafombany daholo. Inona ny anton'ilay fombafombany zao ny tenin-drazana. Ny zavatra misy fombafombany ozy dia misy hajany. Ary ny zavatra misy fadifadiny dia misy hasiny. Ka mba hanananao an'ilay haja, hanananao an'ilay hasina dia izay no anaovana fombafomba. Afaka tsy manao ianao fa afaka manao ihany koa fa io moa safidy fa ianao fotsiny mieritreritra hoe mba hananana haja, mba hananana hasina dia alao mba hanao an'ity fombafomba ity ohatra fotsiny ny ambentsika. Sanatria misy zavatra latsaka atao anaty tatatra. Na rehefa le manakobana vilia dia sendra ohatra hoe efa nanipy ranondolana dia latsaka tena tokotany le sotro finanana. Dia tsy tonga iny dia alaina dia sasana dia averina riva. Inona ny fataontsika? Sasana amin'ny volamena. Sasantsika kely amin'ny volamena izy aloha izany hoe mamerina an'le hasiny amin'ny laonitsika. Fa manino tsika sanatria ohatra hoe nisy nanipy rano avany dia ianao indray nitehitra dia mba rano maloto zany arinareo zany e. Dia vao may ianao fialahan'le olona hoe rano madio ve ho ariko e. Dia izany hoe azonao zany fa rano maloto no nirotsaka tany amin'ny vatanao dia mahalala ianao fa mila mandeha miverina mody dia mandro. Tsy mandro fe mandro ianao sy amin'ny rano sy ny savony fa mampiasa ianao volafotsy. Fa maninona ary nasianao volafotsy satria fantatrao fa maloto le hasinao dia averina. Jereo tsara misy olona ohatra tafihinan-kinam-pona sanatria avy ny vava zany ohatra hoe jereo zao zazakely mbola tsy mahalala ny zavatra tokony hohaniny dia raha idraisiny eny dia zay azony tanany dia hataony any am-bava. Na vovoka io na taina akoho io na inona zay voaraina eny dia haniny. Dia inona ny ataon'ny olon-dehibe raha hitany sendra tafihina taina akoho le zanany aloha iny dia inona ny ataony rehefa avy eo anomanany ranom-bola fotsy kely le zaza.
asokany kely ao anaty talomo ny olona manana sotro volafotsy daholy zao ny atsika tsy misy an'izany tsony fa de samy mandeha am'izay saipatana oatra ny ganagana amin'ny sasa de maka ny sotro volafotsy iny le olona de le asokany kely ao anaty rano iny na alonany kely ao anaty rano de amin'iny rano iny avy eo ny ameny sotrony le zaza maninona manarina ny hasin'le zaza zay mamerina azy amin'ny laoniny sanatry misy olona ohatra hoe latsaka tany naty tatatra izy mihitsy ny enjera solafaka de inona le atao mamerina an'le hasina de mandro izy amin'ny rano misy volafotsy zany hoe hitazomana an'le hasina daholo zany rehetrarehetra zany jereo tsara ty misy zavatra anankiray misy olona zao ohatra nivoaka hopitaly misy olona zao ohatra sanatry mivoaka amin'ny fonja misy olona zao ohatra avy ny voapaty de inona ny ataon'le olona mandeha misasa mandeha misasa de misy le hoe mandeha mamoy aretina satria nidiran-doza be anao zany fa ny ain-dehibe ny tsy nanaraka de inona makany amin'ny rano mandeha de miala loza ozy tsika gasy zay fiteny azy miala loza de arakaraka le zavatra nitranga ohatra zany hoe avany amin'ny hopitaly ianao tena nandamaka tany amin'ny hopitaly na ohatra hoe sanatria tany amponjy ianao de inona le akanjo rehetrarehetra zay nentina tany tonga de very any amin'ny rano mandeha de zay le hoe arina ny onda amin'ny maty arina ny akanjo nanaova amin'ny farany de anarina ny akanjony am'izay mijanona ao an-trano mba ielan'le loza de alefa any amin'ny rano mandeha reny zany fombafomba zany le ananakaja zany le ananakasina de mitovy am'izay ihany iotrahantsika io satria misy hery mifamezivezy ao ka raha vo lalova paty ny zavatra anankiray de tsy vanina tsy tanteraka maty ho azy jereo tsara fa raha manakotrika akoho ianao no misy faty ao an-tanàna tsy fohy intsony le atody fa tonga de mandamoka ny tantelinao raha vao misy faty ao de lasa dolidolo reo tantely reo raha vao tsy nikadina ny voromailala raha vao me voromailala ianao ka misy faty ao lasa dolidolo reo raha vao tsy nikadina zany hoe anaovana fombafomba ohatr'izay zany de tahaka an'izay ihany ko tsika ao anatin'ny tokantrano ny olombelona moa tsy mba maina fa lena ny olombelona voatr'Andriamanitra de mety maty ao anatin'izay tsika mety maty zay raha nidiran-doza tao anatin'le trano sanatria avy ny vava de inona no atao misy hery ratsy be zany manaloko ao amin'io trano io de zay arabaky teny le hoe nidiran'izay matsatso le fianakaviana satria ianao na avy any evelany aza falifaly tsara mbola tsy maninona fa raha vao eo akaikikaiky mivavahady ianao mainao an'le trano efa hoe misy alahelo de matroka ho azy ianao satria tonga de mifindrany aminao le onja maloto efa ao anatin'le trano le alahelo le onde négative efa tonga de voaray any aminao iny a de lasa manjonitra ho azy ianao lasa malahelo ho azy ianao de iny zavatra iny le mila diovina rehefa miala ao anatin'ny trano le faty zay no mampatonga ny olona hoe zay rehefa avy nandevina aza vangina tsony rehefa avy ny sasa aza vangina tsony misy olona samy manany fombany a misy hoe vo avy mandevina de efa tsy manaiky vangina fa misy indray hoe efa avy ny sasa izy zay vao tsy vangina tsony inona ny anton'izay le fahoriana efa nalefany efa nesoriny efa ohatrany olona tsy nidira-pahoriana tsony izy tamindray ianao avany mamangy amin'ny fahoriana indray tompoko de lasa ohatrany hoe misy fahoriana vaovao indray zany tonga am'le olona de lasa misy lalam-panahafana miantso zavatra ratsy miditra ao anatin'le trano reo zavatra rehetrarehetra reo no mila esorina raha nidira-pahoriana ny trano anankiray de inona ny fombafomba tokony atao lasa aloha zany le faty voalevina iny a de misasa reo fianakavian'ireo rehefa avy misasa reo de sasana koa ny trano na tonga de sasana aloha ny trano de zay reo olo reo vao mandeha misasa miaraka samy manan'izay fomba mampety azy sasana tsara ny trano sasana amin'ny ranotsira de sira vaingany tompoko mifampiasa rehefa ohatran'io sira vaingany satria iny zany le sanatria ohatrany hoe vongan-javatra vonga-pahoriana vongan'le zavatra mavesatra de inona rehefa tratra ny rano iny de melevona ianao anadio de hoe miala any ny ratsy rehetra levona miaraka am'izay sasana tsara atao mangidy sira mihitsy ny rano sasana tsara satria trano avy nidiran'izay matsatso de apitao sira indray atao mangeroka sira mihitsy indray zany mba andre hoe ny mivalapatra mitritra mangatsika no anjarany maty fa mijoro sy mitraka manefa ny adidy no andraikitra ny velona ny afo lavitra tsy azo amindrona fa ny omby sisa mita zay tratra no amaharana de hoe ny velona zany manohy an'le fombafomba fa ny maty moa de efa maty izy zany sasana amin'ny ranotsira ny rindrina rehetrarehetra hatramin'ny gorodina ny carreau ny paiasy ny inona rehetra sasana amin'ny sira daholo rehefa vitsy zay de lokona fotsy lokona fotsy aloha ny ao anatin'ny trano na inona rindrina eo na inona de lokona fotsy na efa fotsy aiza
dia mbola lokona fotsy indray mandeha so grâce moa ny tena fataon'ny olona amin'ireny zany na ohatran'izany dia efa mety io dia rehefa voalokonao amin'izay io dia andrasana kely andro vitsivitsy maromaro dia izay voalokona indray mandeha amin'izay loko itiavanao manao azy ka raha tianao averina fotsy izy dia mbola mandoko fotsy indray mandeha ianao ao a raha hoe efa fotsiny teo fa raha ny tena fanao an'ireny moa vaina loko hafa kely mihitsy a mba ohatrany hoe efa tsy nety le teto ohatrany hoe tsy nanambona fiainana vaovao mihitsy ny diavina manomboka eo zay zany ny fombafomba atao a ho an'izay trano ny diran-doza na ny voapaty tompo saika manodididina an'izay resaka faty resaka maty resaka fanahy rehefa hoe karatsiana moa dia any kokoa zany ny fanontanian'ny olona ny tiako fantatra dia hoe ny fanahin'ny olona maty reny ve makaiza na makaiza tsara ifampizarana ihany zao ny tenin-drazana tsy tenin-drazana loatra moa izy ity fa asa soratra mpanoratra ray ranja zana mihoatra adala ve ny endry ezerabe zany adala ve ny endro izy apetrao aminy zao fanontaniany zao makaiza marina ny olona rehefa maty ary inona ny ataony any ka raha mamaly izy dia zay izy ny atao hoe adala fa raha ozy hoe alao rehefa maty mamaly an'izany dia zay izy ny atao hoe endry voavaly zany fanontaniany lazany tsy hita raha te andainga fa na izany na tsy zany mety misy fahalalana ihany azo ifampizarana mahakasika ny tontolo ara-panahy any akoatra so ny tontolo nalehan'ny fanahy any akoatra sy ny tariny vokatry n'inona vokatry ny fahitana sy ny fahatsapana ary indrindraindrindra ny efa ny aina ny zany zavatra any dia be diabe ny fijoroana vavolombelona be diabe ny fikarohana efa vita be diabe ka mety isy fotoana mba mety azo atao ihany no mizara kely an'ireny tontolo reny fa zany moa tsy ho vety eto satria vao ny loha hevitry ny akaratsiana ary ty vao miditra mbola vao sambasambany kely tsika zao ka raha zany dia efa ho resahana efa nisy fotoana koa netsika nanao resaka fanahy ihany zay fa nanao kely an'izay ihany zany hoe raha ohatra zany ka te ampatsiahy kely ianao te hamerina hijery kely dia mijereva ao anaty youtube anaty fa facebook ohatran'izao koa mety zavatra kely azo atao mba mety sahirantsika kely reo teknisianina tsika reo ohatra zao ny atao hoe mihaino kely any extrain lefa moa izy zany dia hitany izy zany dia asiany loha hevitra kely le anaranao anaty youtube zany ohatra hoe famo tsy voatery isy daty zany efa tonga dia hoe famo fanorena trano famo momba ny fady skopatanana ho an'ny olopra minao fa efa nataony tsara mihitsy zay satria efa nomena azy ny toromarika ny fanontaniantsika manaraka indray ary mahatonga le hoe manofo maty dia olona anankiray miverimberina foana efa maty zany le olona fa nofisinao miverimberina foana inona ny dikan'izay io moa ny maty tsy mipopotra fahatany fotsiny any anaty nofy raha ny nofy zany a sarotra koa no mandika ny hevitry ny nofy hatreto zany ny tena hoe hevitry ny nofy voarakitra sy tena hoe nazava ho an'ny teto Madagasikara ny antitra indrindra zao dia nataony madame Evalina Rody tamin'izany fotoan'izany na imeva mozy tsika zay zany zao no voaresaka antitra indrindra amin'ny rakitra momba ny nofy raha ny boky nivoaka teto Madagasikara sy ny tahiry fa ny olona indray mpahay mamofy ny hevitry ny nofy na ny mpanao hitsakandro any ambanivohitra n'iny mety ho betsaka dia ny zavatra fantatra zany hatreto raha ny fahalalana any ampita dia hoe matoa ianao manofy olona efa maty dia zavatra anankiroa na misy zavatra tianao ampitaina aminao na ianao ny tiany handeha ho any amin'ilay tontolo ianao le tiany handeha any amin'ilay tontolo nefa nisy fepetra na tsony ndao anaraka nanaiky ndao ary ity misy hanina dia nihinana tavikena indrindrandrindra ao anaty nofy io ao anaty nofy hoe olona efa matiny na mahananao tavikena ka nihinana sarosarotra ihany zany a dia ozytsika Andriamanitra dia ahoana zany fa za zao efa nanao an'izany voafako maly mihitsy ohatra zany dia eo anao dia mipanika rery matahotra eo zany hoe inona moa zany fa mifankatiava tsara jerijereo reninareo satria hoe sao dia efa handeha koa dia atoroko ianao hoe raha sanatry avina ka efa nitranga taminao zay zavatra zay ka nanaiky ianao tao anatin'ilay nofy ny hinana na nanaiky ianao fa handeha nefa zao ianao mbola velona mirijarija tsy fantatrao zany hoe rovina ianao le lasa fa sao dia efa niala tamin'izay fotoan'izay ny amboroanao ka rehefa lasa namboroa dia matetika tsy mahatratra ny herintaonany iny na alasana namboroa iny inona zany ny tokony ataonao manomboko zao ianao zany tsy hoe atao foany ty zavatra ity fa jereva ianao ravina viavy na ravina montana aviavy moa zany ny tena tsara fa raha montana ny ampiasainao dia andro zoma anaovana azy fa ravina viavy jereva na iny mety foana mba mitane na indray mandeha monja aza dia mba mandroa amin'iny ravina viavy iny finy ny atao hoe mandresy mamaky an'le sary rehefa vitanao zay dia mitondrava angivy voanangivy
dia atsipahazo fotsiny any amin'ny sampanandalana any voanangivy anankiray silao kely iny na tsy haiko na telo na efatra dia atsipahazo eny amin'ny sampanandalana eny dia vita vaky zay ny sary zay zany ny ohatrany hoe fanohitra kely na mba fanefitra kely amin'izay zavatra anankiray satria nandray tsika tsy mahafantatra hoe anna fa dia nanaiky fotsiny ko ao anatin'ny nofo mbo fa misy olona afaka mandaha io zany miakina amin'le ahavon'le herim-panahanao sy le ara rehetra nonjy mitondra ny vatanao vibration de onde raha ohatra ka efa mba mafimafy kely le force spirituelle anao dia mba mety mahatohitra ianao any anatin'ny nofo any aza kosa tsy mandehandeha zany fa rehefa tsy mahatohitra ianao moa zany dia efa arak'izay hoe jerijereo reninareo afary ny ao an-tanàna mba avereny lazaina sy azavaina kely le hoe rehefa fatylena dia firy ny fatotra dia rehefa fatimaina dia firy ary rehefa ino ano atoy ny kofehy dia rehefa inona koa ny tsy atoy nefany fa misy manao tao foana mantsy ny taranaka amin'izao mamparely fa very ny asy ny fomba mampanao ny razana tsy sarotra ihany io ny fatylena dia tena hoe mangidy fahoriany zany mafy le fisarahana manaina mafy ny misaraka amin'ny tiana zay ny atao hoe fatylena dia rehefa fatylena tsisy olona maniry an'izany itoy ingamba midika an'izay mazava fa tsy azo atoy ny kofehy any amin'ny fatylena ny isan-kasa no fampiasa any amin'ny fatylena satria ny isan-kasa dia midika hoe tapitra feno dia na ny efatra na ny enina na ny valo zany no atao isan'ny kofehy any amin'ny fatylena tsy atoy ny kofehy tsy asiana ambiny ny kofehy ary indrindraindrindra amin'izany tsy asosina tsy atao mifanindry le kofehy ay manjary lasa ohatr'izay ny fahoriany dia avy any ambony no fatorana midina faralahy indrindra no mamatotra ny farany ary ambany mba hoe mifarana amin'izay ny fahoriana tapitra mifanohitra amin'izay raha ny fatimaina famadihana avy any ambany indray ny fatorana voalohany hoentina miakatra satria fahasoavana tiana hitombo tiana hiverimberina dia avy any ambany no manainga dia atao mitoy ny kofehy tsy maninana misy ambony lava be ohatra ny rampitsaka izy dia atao avy eo fa mety io tsy maninana dimy na fito indray ny kofehy any amin'ny fatimaina famadihana zay fa raha vao fatylena enina na valo na efatra arakaraka ny halavan'le olona fomba fanaony malagasy ve le mizarakanjo na fananany maty dia ampiasaina indray le izy moa zany lasa ohatrany hoe ifandrombahana misy fomba fijery kely ohatra zay zany ohatra zany hoe ianao zany nahita hoe io dadabe dadabe dia tompony ny adikile dadabe dia tompony zavatra rehetra mahay hitsakandro mahay fanandrona mahay sikidy manao ody may mahay ody biby masom-bava be mahay mikabary mahay zava-maneno tonga dia mahay mioditra amin'ny fiarahamonina manontolo miakohaka aminy dolo zao rehetrarehetra zao manaiky azy razam-belona mihitsy zany dadabe tompo amin'ny fahendrena maty kosa dadabe ahoana kosa moa tsy mba ifandrombahana zay zavatra dadabe mba samy mba te azo an'le sombon'le pouvoir avy any amin'ny dadabe ohatr'izay zao ny zavatra an'izy ny dadabe ako niteraka ny neny zao 420 taona maty tamin'ny taona 2 sy 2 arivo teo 2 taona lasy zay tsisy tsy nahalala ny dadabe ngamba raha eny lava-tsahanakaratra manontolo iny hatraty amin'ny faritra andrefanakaratra taty hatrany amin'ny faritro bongy lava any dia tsisy tsy nahalala azy raha mbola misy raharaha alain'ny olona foana dadabe lasa foana tety an'io rehetrarehetra io nanao dadabe raha na fanandrona nanao dadabe na zava-maneno nanao dadabe na fikabariana nanao dadabe tamina resaka zavatra be deabe zany dia ny akohaka tamin'ny dadabe ny olona lasa ary dadabe tonga dia efa lasa ny zanany loha ny satroka vao mialaina fotsiny dia efa atao ty ny zavatra lazan'zao satria nahoany le pouvoir zay tediaviny zay le mba hery za zao mba nahazo malabary fitondra ny dadabe izy misy malabary anankiray zay tsy miary eny amin'iny raha vao mandeha mamontsy fanasan'olona izy na zavatra ohatra lasako le malabary ny dadabe dia anaovana somatsara mihitsy anaovako otry nanaovana somatsara mihitsy zay zavatra zay tsy hoe fakana inona amin'le maty moa zany tsy le maty no alaina fa ny akanjony reo tsy noentin'ny maty daholy dia mba amin'ireo anao zany mba naka hoe ty mba le fanaovany dadabe ohatra zao ny tehana moa dia efa 10 izy tamin'ny mbola fahavelony hoe ty tehany ty lasa ngamba dia efa lasako moramora le tehana ty ohatr'izay samy mba manana an'izay zavatra mba hanina n'izany ny olona
Za na eny hoe misy etapy anankidimy ny fahafatesana, izay vao tena azo lazana hoe maty ny olona ray. Nefa hoe raha vao tsindroma formol dia tsy mandalo an'ireo etapy ireo intsony fa tonga dia maty tanteraka. Fanontaniako hoe marina ve izany ary raha tsy marina koa nefa dia inona avy izany? Ny mahasarotra an'ilay izy dia izao, ny fomba famaritana tsy mitovy daholo. Raha mamaky boky vazaha tsika mety hafa ny zavatra lazainy, raha iresaka boky gasy tsika mety hafa ny zavatra lazainy, raha iresaka amin'ny olon-tsotra fotsiny tsika hafa ny lazainy, iresaka amin'ny olona manam-pahendreny tsika hafa ny lazainy. Ka tsy fantatro aloha le fandeha le resaka hoe etapy dimy na hoe inona, fa mety tsy fantatro le zavatra ankarohan'le olona. Fa ny zavatra azoko tenenina dia hoe na mijanona amin'ny tempo aza ny fotsika dia le raha efa lasa mikorina any anatin'ny vatana any mbola mandeha. Ny ato no mijanona. Fa le efa lasa aloha dia lasa, mandra-pahatonga an'le hoe tsy misy intsony le hery manosika azy sy misintona azy iverina. Dia zay za vao mijanona tanteraka. Dia jereo tsara fa misy le maty mbola mafana. Ary na nitsindronona formol aza ke le olona raha vao maty vao zao dia zao tonga dia tsindronona formol eo angamba tonga dia anao dia mangatsika mivaingana. Tsy tonga iny dia mivaingana tsy mihetsika intsony fa mety hoe mafy le vatan'le olona fa tsy tonga dia hoe tapitra tanteraka tsy misy hafanam-batana tsony mihitsy. Zany hoe mandra-pahatonga an'izay mandeha tsikelikely izay fahafatesan'izay. Misy filazana aza hoe raha maty ny olona ray dia mbola maheno fa tsy afaka mamaly fotsiny. Raha maty ny olona ray dia mbola afaka resahana fa tsy afaka mamaly fotsiny. Tsy fantatro zay anona moa zany, za mbola tsy maty, izay karazana 700 taona vao mandeha. Dia ohatr'izay le izy, sarotra zany le tonga dia hamaritana hoe tsy maintsy etapy 5 io. Fa mety tsy haintsika izay efa andehany any amin'ny tontolon'ny fanahany. Mazava izay ary. Manaraka indray ary, marina ve ilay hoe akasika amin'ilay faty ny aretina mahazo anao? Ohatra hoe misy vay zao eo amin'ny tanana, dia iny tanana iny no akasika eo amin'ilay faty dia afaka tokoa ilay vay avy eo. Dia ny aretina rehetra ve afaka atao an'izay daholo. Voantazo ianao zany dia efa mba akasika kely aloha dia sitrana. Raha za hoe zava-misy tsy hanangaran'le maty eo anao moa zany hoe tena tiany cancer ho eto any na tiany zao eto any. Sarotra ihany zany resaka izany. Ary le teny hoe marina ve azonareo le izy, le olona manko indraindray manao an'ity mampiady Andriamanitra ity. Le mampiady Andriamanitra dia ohatr'izao, mandeha zany le dinika, mialy zany zao miresaka amiko eto, ihany koa tena ahoana mba tokony ataoko fa misy an'izao, dia nanoro lasa mialy zany tsy mahatoky hafa lasa indray nitady mpitsabo hafa. Za amin'io zany mba ohatrany hoe andeha mba ataontsika zany hoe mba mpitsabo, za tsy mpitsabo aloha fa mba ohatra zany zay. Dia lasa indray mialy manontany olo-kafary, marina ve fa ohatran'izao? Dia izy loha tsy marina zany. Ko ihany koa ary ny teny anzaniko. Azonao? Dia lasa raikitra amin'izay le mampiady Andriamanitra. Ray aloha zay. Faharoa, tsy misy afa-tsy ny tonga dia fampiarana sy ny fanandramana mihitsy. Raha ohatra ka hoe misy zavatra mampiay ansainao dia andramo andramo mihitsy aloha dia hita manjary ohatrany hoe lasa miaina fotsiny amina tsaotsao tsika. Fa rehefa hitanao hoe tsy tokony hisy risika hahafaty anao, inona moa ny olana fa azo andramana zany. Fahatelo, misy zavatra ohatran'izao ihany ty azo alaina amin'ny lalam-panahafana. Hoe misy olona zany efa tapitry ny ainy, tapitry ny androny fa mbola mafana io. Zany hoe mbola afaka mandre io, mety mbola afaka voatsapy io, afaka mbola mahatsapy io amin'izay ambinambina raha mbola mandeha any. Dia ozy ianao hoe tena ianao rangany efa andeha ho sambatra, efa tsy hiaina intsony ianao, efa tsy handray fangirifiriana intsony, ty rangamba ho eto any le fangirifiriko fa tena tsy zakako. Mety misy zavatra ho azony hoentina, mety misy zavatra tsy ho afany mihitsy satria izao tsy anazy koa le fahefana hanao an'izay. Ka mety izy say mety tsy sarotra be mandika an'izany. Ary zao ny zavatra anankiray misy. Raha tena misy zany, mety mbola mikotony hoe ny herinao mampita azy. Manana an'le hery afaka mampita an'izay ve ianao fa tsy mitovy amintsika velona mantsy izay tontolo izay. Ary sao sanatria ozy ka atezitra ny efa lasa fa ahoana moa zany any nampitondrainao an'ity. Hitanao fa tsy nanapitiny dia menao le zavatra. Tsy fantatro zany fa milazany tsy hita raha te an-tainga. Aleoko mitsotra rehefa zavatra tsy ho haiko ny hamaly azy. Fa manjary sao isangiditra eo ny resaka rehefa aveo ko ifametsiny. Ny fahafatesana ve reo koa azo valiana na hoe afototra any amin'izay nahavanona azy. Zany hoe raha ohatra ka misy olona akaiky anao nisy namorika ary nitarika hatramin'ny fahafatesany mihitsy, ianao manana proof fa tena ilay olona io mihitsy ny navarina ny loza. Azo atao ve ny atao? Azo atao ve? Azo atao tsara zany. Ny resaka retour à l'envoyeur, envoûtement vaudou izy io. Envoûtement vaudou zany rituel malotoloto kely moa zany zavatra any fa zany hoe rehefa tsy maintsy hoe amaly izy dia mamaly izy zany. Safidy io, amaly ianao sa tsy amaly. Fa amintsika gasiko io dia misy ny atao hoe tody, misy ny atao hoe tsingerina,
misy ny atao hoe mahavalia, misy ny atao hoe mafitera, misy ny atao hoe fotsy avadika. Misy an'izany amintsika gasy. Raha ohatra za zao mitondra ravina fotsy avadika, ohatra zany fa tsy izy ty fa sao de cadre mandy eo ty. Ohatra zany a hoe fotsy avadika mitondra an'ity a mba hamadiako ny hery ratsy rehetra zay ataon'olona ty amiko, de tsy mahavoa le olona, fiarovateny zay. Fa raha vao amely tsy mahazo mitondra fotsy avadika. Raha vao amely ianao hoe ianao indray ny ataka mitondra fotsy avadika, miverina any aminao iny. Raha vao amely ny mitondra mafitera na mavalia mifototra sy mivaly any aminao iny. Fa azo atao tsara mihitsy ny mamerina ny zavatra ratsy nataon'olona makany amin'izay nanao azy. Azo atao zany. Ary tsy misy tsinonao eo anatrehan'ny pahary zany fa ny todininy nataony izy. Tsy ratsy alohan'olona. Hoy zao ny havatry dadabe, tsika tsy manindry olona, fa zao tsika koa karazan'olona tsy fanindry. Ohatr'izay le izy. Ka raha amaly ianao mamaly, tsy amaly ianao de mipetra. Fa tsy hoe lasa lay ny alika vao anangom-bato. Tratranao zao le olona nanao an'le tsy nety, amaly ianao valio, tsisy olana zany. Fa tsy hoe ialahy mbola ho azoko. Amin'izay fotoan'izay karmanao indray iny. Raha sanatria eto moa fa afatesana ny resantsika ary efa nisy tranga ohatran'izay mihitsy. Tena hoe maty ary le olona zany. Voaporofinao ty nanao an'io na misaviny tamin'ny taoko io, reto ny niaraka tamin'ny fotoana io, maty le olona. Namaly amin'izay ary zany ianao hoe ianao mba mahay an'le fomba amaliana azy. De namaly, maty koa ary le olona. Tena maty a. Fa zao amin'izay le izy, tsy voafehanao kay le zavatra namalianao. Fa nandeha lasa ny enina tao amin'le fianakavian'le olona. Zava-misy zany. De lasa ohatrany hoe namon'olona indray anao, misy karman'olona dimy indray zany mivononao, nefa olona ray ny tokony namboarinao. Jerena tsara koa zay. Fa migasy inona zavatra tsy hain'ny gasy. Tena enjana be zany ho a. Ny zokinay maty roa volana lasa zay. Tsy fantatra hoe inona na inona nahafaty azy satria tsy teto toerana izy ny nodimandry. Tiako fantatra nefa ny nahafaty azy misy fomba azo atao ve ahafahana mahafantatra an'izay. Mba afaka resahana ny havana efa lasa ny alolalana. Mariako fa 30 taona izy io maty io. Raha vao maty le olona de mbola mety zay. Hita de fantatra mihitsy hoe zao no nahafaty an'ity tamin'ny fomba ohatr'izao. Adigasy zany. Fa raha ohatra ka efa lasa efa ela any le olona, mety ho sarotra ihany ny anao an'izay raha tsy hoe amoangatra nga. Tena invokena indray mandeha mihitsy izy de velomina ny afo de kopahana de atsona. Fa mbola azo atao ihany koa zany. Misy an'izany na reny karazana hanina reny ara be da be mahay an'izany. Ao anaty baiboly fotsiny azy e. Ao amin'ny tantaran'ny Saoly sy Iza moa izy ty le namoangatry Samuela sa Iza de tonga teo le fanahy. Misy an'izany ao anaty baiboly ao. Misy tantara be dehibe koa azo ifampiresana makasika an'ireny, fa raha tsy hijery afa-tsy ny planchettena Ouija zao tsika. Ny planchettena Ouija de azo anaovana invocation mihitsy anontaniana an'le fanahy inona no nahafaty anao. Taiza ianao no maty, aiza no misy anao. Fa zany moa zany tontolo vazaha be fa netsika gasy hoe hita na mifaty le olona hoe tsy hita faty. De atsona ao an-trano. Atsony eo ambony sahavy io lalaovan'ny zavatra io de atsony io tonga manindry hoe aty ananina aty ava alaifo. Oaizy ianao hoe ahoany. Zay no mahatonga andreny hoe misy le foko, karazana foko zao eto amintsika tsy maty atanin'olona. Raha maty any izy tonga de manindry any an-tanàna hoe alaifo afa very aty ananina. Misy zavatra ohatran'izao ty efa hitako natrehako indray mandeha. Tany naty rano le faty tamin'izay fotoan'izay. Fa ny antsika na io akondro ara ny rahana de io mandeha mitady an'lizy any de hitany lizy. Efa natrehako mafy. Tena zay zava-nitranga tamin'izany. Tsy hita faty le zanak'le olona. Nalaza be misy voay le toerana. Nalaza ve zany hoe lasa ny voay ve sa lasa ny rano sa naniny narivariva ny tsy hita le izy. Bandikely 12 taona. Tsy hita. 2 andro, 3 andro, ny alanenina mpamonjy vono. Ny alanenina zay manam-pahaizana rehetra teo amin'ny tanàna, ny alanenina ny fokon'olona. Tsy hita mihitsy le faty 2 andro, 3 andro, 4 andro tsy hita. Nalefa ny zalahy am'izay vatan'akondro. Misy adikile zay nataony eo amin'ny lohany eo fa tsy hoteneniko aloha fa manahirana fahita lavitra ty. De nitsatohana zavatra de nirahany. Ndana ozy izy de karoy. Fa lasa io vatan'akondro mandeha. Nitsatoka ohatr'izao izy avy eo. Rehefa tena nandeha to izy de nitsatoka. Ny olona zany miandry ty amoron-drano amin'io. Rehefa nitsatoka izy, lasa am'izay nitsorahana. Io le faty. Enjany zany a. Adigasy zany. Aiza ho aiza am'izany le fanompotsapy. Za zany miteny an'izay foana. Aiza ho aiza am'izany zao le fanompotsapy. Raha mitovy amin'ny mamelatra planchettena Ouija anontaniany eto le anina. Aiza ho aiza am'le manangana rano kely ao anaty tavoahangy de manoritra de mikapokapoka votavangy esprit tuela. Afaka am'ireny aiza ho aiza am'le miantso médium sy miantso exorciste sy ny miantso inona avy reny. Ny voyant.
fa mitovy am'izany ihany atsika gasy samy mampiasa an'le formule Mahandriamanitra samy mamoa an'le Mahandriamanitra ao anaty de samy mampiasa ny heriny sy ny talentany fa azo atao tsara mihitsy no mifampiresaka sy mifampitafa ny fanahin'olona le efa maty azo koa efa nanandrana za aloha sarosaro tahotra ihany tamin'izany fotoana zany fa taty aoriana nanomboka nahazo planchette na ouija zay de ohatrany tsy de taitra firy de fa nisy olona maty mihitsy resaka zany aloha tsy resaka tamin'ny maty zany fa ny planchette na ouija matsy raha ny fahalalako de hoe iny vao manomboka tonga any aminao fotsiny iny de efa tokony hoe misy zavatra azo ananina zany eo efa misy fotoana na samy namanamana milalao mifampiresaka miantso fanahy tsy fantatray moa efa nany izy io na fa tena misy fanahy tonga mihitsy fa misy zavatra tena mamaly izy aloha lamina fa tsy manao an'ity lalao indray le izy izy zany mba ilainao koa le mba manandrana zavatra ka sao de ho avy ndray mantsy mijery antsika anantona anao hoe te hiresaka bebe anaina io koa manana fitaovana raha misy mila le planchette na ouija ko ameko mihitsy io ary io de andramo fa zay ataonao fa za tsy anina am'izany aloha za vavitokana tsisy praitapo mbola kely de maty ny reniko tsy tadidiko akory raha niendriny fa nisy taona tena nalahelo be noho nataony avambadiko anahy de nandrehatra labozia de nitaraina niantso hoe neny tsy fantatro eny na ny saiko namonina tsy fantatro zany zay zavatra tena nitranga teo na ny saiko namorona na ahoana fa tena nahita azy ary tena nresaka zay tsy haiko na za miniminy foana na efa tena vonto nalahelo loatra tsisy nanoro fa zasy nionjonjoko reny le izy de tonga azy tao an-tsaiko fotsiny mety ho marina zany zany mety ho marina zany io zavatra io misy zavatra koa ohatra an'izao reo razantsika ireo de eny amin'ny tontolony abakabaka rehetrarehetra eny foana ohatrany hoe misy ampahany amin'ny heriny sy ny fanahiny zany afaka manaraka anao eny foana ny zavatra hitanay zao zavatra tena tsikaritra ity de hoe raha vao ohatra ka misy olona manao ny tsy mety ao amin'ny fianakaviana de inona tonga de manofy any dadabe de dadabe tezitra be no hitanao de fantatrao zany fa tsy milamina ny zavatra nataonao de ohatraohatr' zany ihany le zavatra misy eo amin'ny tontolo rehetra eny foana zany le fanahy le razantsika le tontolotsika zay mifamatotra amintsika ka mety tena tao anatin'izay mihitsy l izy hoe tena tao anatiny hoe votona lahelo le olona feno zany le vibration matanjaka be negative zay fa zao feno ahafahany miantso an'le ary hoe inona ary zao mahazo anjanako zao fa ho avy mitovy am'le tomanina eny ambony fasana mantsy io misy fotoana le hoe tena tsy zakanao tsono mihitsy le ataon'le olona aminao de karany eny ambony fasana mihitsy izy mivelarana lamba fotsy de tomanina atsony ao misy fombafomba zany de misy androny de misy vadivadiny fa tsy de hoe eto daholo ako niresahana zavatra resaka ankaratsiana moa zany resantsika eto hoe rehefa ankaratsiana indrindra eo mifahafatesana de misy natao hoe famangina lamba landono izy reny tany aloha be tany noho ny fivoarana de nivadika vola ankehitriny anefa to lasa nterikalao izy ity very ny asina sy ny sotoavana ny fahoriana moa mazaka maniraka nefa am'izao to be ireo lasa tsy mifandevy maty ka to lasa mifandrafy mandra-pahafatiny mety aiza ny fanahy aorian'ny fahafatesana sady fanamariana le izy zany iny loha tsy hovaliko le hoe aiza mifanahy aorian'ny fahafatesana aloha rehefa maty mamaly an'izay fa hoe le tetsy ambony tetsy tena marina zany lamba landy mihitsy ny fatao taloha ary rehefa maty zay vao miazakazaka hoe tenomina ny lambany de mitondra singa andandy kely tsy rairay avy miferahamonina de hoe ty re tompoko mba misy singa andandy ampambaina amin'ny maty de iny le singa andandy iny no atambatambatra folesina sy atao inona de tenomina iny lasa mavita lamba be anankiray amin'ny osana azy ao zay no antony iny hoe ty re tompoko tonga ty zay mba mitondra singa andandy ty re tompoko tena tokony ty ny rambary tsy masaka rambary tsy masaka le anafolesana an'le landy lomanao izy aloha na ranom-boangazo fa tsy nahavita le olona de ozy hoe ty solony ranombary tsy masaka fa taloha tena mitondra ranombary tsy masaka mihitsy anenomana an'le landy rehefa tsy nahavita an'izay anao de mitondra vola mba solony kely ohatra zay ihany le izy hoe am'izao fotoana lasa efa prêt à porter ny lamba landy lamba mena de io le hoe manahirana ohatra no mirary so mpivarotra lamba mena hoe malafosy ohatrany hoe engany mba ho betsaka amin'ny maty raha ny mpivarotra lamba mena ve no andeha akafandro ritam-barotra tsy enjana be ve zany taloha maty mihitsy le olona zay vao andeha kapaina ny hazo anamboarana ny trano vorona
na anaovana ny baotokana na hanamboarana ny vatapaty. Amin'izao fotoana misy olona mikarama manamboatra vatapaty fotsiny. Dia efa misy vatapaty amidy, misy ara le publication voaviana iny hoe aza miandro maty, zay vao mba anina fa mba jerijereo dia zao zay mba vatapaty tianao hitondrana anao rahatra zay. Tsy efa mirary loza ve zany? Na inona zava-mitranga eto ambonin'ity tany ity, tady ity fa gasy ianao manana ny asinao manokana, fa ny loza tahaka ny alika rehefa tohatohaina dia tamy. Tamy io. Fa aza miantsoantso loza ohatran'izany fa tsy mety zany. Ankoatran'izay, mivadika lasa vola daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'izao fotoana. Dia zay hoe singam-bolo tsy mahavefaty, ranomasy tsy mahatanaina, nosoloana vola daholo le zavatra rehetrarehetra izay natao zany. Dia misy ara le olona efa tsy tonga manao adidy tsony fa alefana amin'ny vola ny famanginy e. Azonao lasa mivoatra anakany amin'ny ratsy zany le zavatra misy eto Madagasikara. Zany zavatra zany nefa dia tokony mba azontsika harenina, zavatra mba azontsika mbola ianarana indray, dia atao indray, iainana indray. Na ny fomba fiteny any amin'io fahoriana io aza. Dia efa niteny hoe mba afataro tsara daholo ny dikan'ireny zavatra iny hoe tonga eto zahay tompoko mba mitondra ny solon-dranombary tsy masaka. Dia fantaro fa le ranombary tsy masaka iny le fandomana an'le landy zay ho tenomina. Tonga eto zahay toko mitondra ny singa an-dandy. Satria taloha tena mitondra kofehy mihitsy dia zao zay vao tsy rambiny tanana. Fa tsy hoe efa nomanina hoe rapitso famangina amin'ny enina sasany eo amin'ny fokotany ny fotoana. Dia mbola tonga ao anao dia hoe vao tsy rambiny tanana indray nefa ianao efa niomana. Fa le zany hoe maty ihany mihazakazaka mihitsy. Mitoditody zay vao ray eo fotsiny. Na lamba kely na sobika ray na koveta kely dia hoentina makany. Hifanampiana amin'le olona manamanjo. Inona avy ny tokony atao satria le manamanjo zany tonga dia mivalaketraka. Zay le hoe sina ohatran'ny olona mivoapaty. Sina ohatran'ny olona ny donam-pahoriana tahaka ny sifotra analanto fa raha feno rano tsy maneno maty omby tsy mahay mandrasa. Zany hoe tonga dia tankana tanteraka. Tsy hitan'izay atao, tsy hitany noraisina, domelona be ny lohany. Dia ianao fiarahamonina zany no mifameno manao ny adidy rehetra ao anatin'le izy hoe tokony mahandro vary mamahan'olona, tokony ampandrona le faty, tokony karakaraina le tokony atao an'izao ry, tokony atao an'izao ry. Ohatrohatrizay le izy. Dia zay koa ny avian'le fiteny hoe hitala-petraka any an-damba ve zay tompoko? Sa hininginingy na anao sosoa. Anontaniana zany le tompo manjo. Inona ary mbola tsy vita ato? Ny lamba ve efa voatenina, ny sakafo ve efa vita, hoe hitala-petraka any an-damba ve zay tompoko sa hininginingy na anao sosoa? Le sosoa tsy homena ho an'le olona rehetrarehetra zay efa hanana, fa le tena havana akaiky sanatriavina zany ohatra hoe le vadina velan'le maty. Tena mangidy ny vava, tsy mahatelina vary maina be. Dia inona ny atao anazy mba hanaovana ranombary soa kely izy, tilom-bahany kely fa ny ainao koa tohanina fa sao sanatrianao koa no maninona. Zay ny aton'ireny zavatra ireny tompoko, mba afantarina tsara ihany fa tsy dia hoe hanaovataovam-poana akory ny fiainana na inona iverinareo fandrosoana na inona. Nisy fotoana narary niditra hôpitaly dia nodidina mihitsy, dia nivoaka hôpitaly mbola marary be tonga tany an-trano dia manofy mahita ny kozaina efa maty ary matetika amin'ny 5 alina eo dia misy manan-kenda be mihitsy. Zany hoe le kozay efa maty zany ohatrany hoe manan-kenda be anazy. Inona ny anton'izay? Ratsy ihany zany a. Tena ratsy ihany zany raha zany tena marina. Ny antony dia zao, efa tary amin'le tontolo efa ratsiratsy aloha le tany amin'ny hôpitaly narary be nefa avy eo indray tsy sitrana. Dia rehefa tsy sitrana dia lasa manomboka miseho amin'izay le maty dia any efa ratsiratsy ihany zany. Manan-kenda. Tena marina mafy. Raha ohatra ka hoe mbola tsy salama ianao amin'izao fotoana izao dia mijereva ravina tanatanamanga. Zay no akaiky indrindra mba hiarovana an'izay zavatra zay aloha. Ravina tanatanamanga, ny tanatanamanga misy hoe tanatanana fotsy, misy hoe mena, fa le maitso aminazy no alaina. Misy ve eto manodidina antsika eto zao? Be dia be rehetra rino rehetra zao feno. Reo io midoroboka be zao io izy io. Dia mijereva an'ireny a, iny tanehana dia androy mahamay izay zaka. Tanehana atao ohatra mba manao anao intelo isan-kerinandro ohatra mba hiarovana kely an'izay tontolo izay dia tohizo amin'ny fitsaboana mirary ny fahasalamana feno. Hono marina ve fa izay indray le marina ve? Marina ve fa tsy azo apetaka amin'ny rindrina atao haingon-trano ny sarin'ny maty? Fa maninona moa? Sao dia io foana ny jerijeranao io. Ohatry razambe akoko. Razambe eto mantsy le vadiny no maty zany dia saran'le vadiny no mipetaka eo amin'ny rindrina. Mampaninona moa zany? Tsy tena tsy misy olana mihitsy zany ka. Ohatrany hoe ty zany reto ny razambe ny andohako, ty dadabe sy bebeako, ty ngeza tato aminay, ty ny anina ohatran'izao, mampaninona moa zany? Raha azo atao mihitsy ara ny atao araka ny filarany zay efa laza dia efa eo.
Neny sonojo ireo tsara mifanaovany an'ireny ajay nomeny azy na ekofa na angataham-bavaka angataham-pitahina embohany amin'ny empoka manitra jereo ny ataon'ny karana jereo ny anina rehetrarehetra dia ny antsika tonga dia zany foana le fantotonan'le saintsika maty zany tsika tonga dia tsisy afa-tsy-maso-tabe no asy ry anina saina ivavahana manahirana be le sakafo amin'ny fahoriana ka inona avy fa misy ireo manao foana amin'izao fotoana izao ny sakafo amin'ny fahoriana ny sakafo amin'ny fahoriana dia zay hoe tsy manao zavatra mitobatobaky ianao zany fa tena ohatrany hoe anina zany ohatrany hoe fahasoavana mitobatobaky zany raha tena tsy maintsy manao an'izay aza dia tsy asiana sira ny sakafo tsy asiana sira tena hoe nidiran'izay matsatso arabaky teny tena maina mangetana mangida mihitsy hoe nidiran'izay matsatso reto fianakaviany reto fa misy mako zany le olona le hoe haindao ary ny andro faty androany misy efa manenjika fendrasapaty fotsiny ko fa manino debadeba leo dia mety ronono sy kaiky zao ny zarainao laza ohatry zany le zavatra misy fanapanakarena ohatry ny ahoana anao ianao dia nidiran'izay matsatso foana aza faly amin'ny fahoriana aza akana fafiny aza akana maminy ny fahoriana na ny olona fahananao menao hanina matsiro misy olona maty dia manao akoho saosy teny efa hita amin'ny masoko zany tany amin'ny faritra botsina mehana tany akoho saosy tena akoho saosy hoanina hoanina dia ozy Andriamanitra dia reto olona reto zany lasa ohatrany hoe makamaminy amin'le izy satria anao mihinana zany akoho saosy ve tsy atsiro misilirpa mihitsy mihinana azy zany dia ohatrany hoe lasa akan'ny olona maminy le fahoriana eo amin'le tanànanao ohatrany hoe satry ny olona ihany misy maty ohatrany hoe ataon'ny olona mandra-peo ny manaraka ny ray fa ianao zany tadidio tsara fa ianao efa miantoka faty dia ianao koa ve mbola hiantoka le akoho saosy sy ny anina mba hoe nidiran'izay matsatso tiako tenenina dia hoe tena sakafo tsotra raha mihina-kena raha manisy hena dia misy karazan'olona manko tsy mihinana hena amin'ny faty misy olona tsy mihinana hena andofo misy olona tsy mihinana hena amin'ny faty fa hena ratsy ny filazana iny fa misy dia mihinana ka rehefa mihinana tsy asiana sira mihitsy io sakafo io tovy an'izay ihany ty eny amin'ny fasany ity tompo fararotiko fa voalaza le izy hofaranana zany ny resaka kamarana anazy dia ngavintsika rehetra ozy anangana ny tanana akavanany sotra io zay ny ataondratsao fa any amin'ny fahoriana koa dia misy an'izany tsy aro voaray tanina ataontsika rehetra ozy le pikabary fa mialohan'ny isa rahantsika eto deoko tsika rehetra mba samy anangana ny tanana akavanana tsy mampanininy zay fa misy indray le hoe le fianakaviana akaiky manatona an'le manamanjo dia mifandray tanana dia mifanoroka aza adika vilana makany amin'ny zavatra tsy izy le fifanoroana misy ny fifanoroana tsy mifanoroka ry zareo fa mifamihina kely ohatrany hoe mifampikasoka loha kely zay ohatrany hoe fampaherezana amin'ny vazaha zay karazana hoe consolena zany le olona fa misy indray le atsika le ataotsika dia tena mitovy an'le mifanoroka le mifampiraba tratry ny taona sy le fety de mera sy le anina ihany intelo mifanoroka ihany zavary ny fitimana tompo iny ny zavatra iny dia hoe amin'ny vazaha ny oroka ohatrany hoe félicitation dia arabaina dia ohatrany hoe ny amin'ny fasana venao dia arabaina zany fa dia efa nina dia fa ohatra izay tsara le anina manahirana ary mbola misy zava-doza mihoatra an'izay misy olona mizara bombo misy olona mizara gâteau efa hitako zany eny amin'ny fasana mizara bombo dia mizara gâteau azakana maminy azakana fafiny azakana tsirony ny fahoriana fa manjary tamana dia tsy mahavanimbanina ny fiainanao fa fahoriana foana zany ny andro satry ny olona isy matiko ronono dia kafe dia kaiky dia anina zarainao tsisy manao kafe fa ronono dia kaiky dia akoho saosy amin'ny alina zany tsy mba misy mila kafe no afalinany foko lavalava mihitsy ty resaka fahoriana ty misy olona izay ho niady hevitra be tamiko tamin'io resaka io le hoe olona amin'izao 10 na 80 taona eo dia maty ny olona taloha nefa ny 70 na 100 taona mihitsy vao maty dia ny zavatra niteneko anazy hoe io roa ihany no antony mety malasa aloha ny olona amin'izao na izy tena ny manokana faiza miaina misakafo hanina ny faditandremana sy ny sisa na olo-kafa sopatra famisaviana ozina izy moa lazainy fa resaka lahatra foana io dia izay zany mba tiako tenena hoe lahatra tokoa ve sa marina ve zay fanehoan-kevitra izay lahatra amin'ny fahafatesana aloha lahatra Andriamanitra no nandahatra dia sika no lahatra ary le fahafatesana le lahatra fa zao ny akamaroantsika efa tsy maty amin'ny lahatra tsony fa maty tsy lera ny ainga tsy mbola tamin'ny fotoanany zay ny akamaroany maty amin'izao folak'andantony kizy fara
maty tanora latsabatom-bola kely zany daholo zao mahavoa jereo tsara fotsiny a ny salan'ny fahafatesana salataona ny fahafatesana misy eto Madagasikara amin'izao fotoana sy ny taham-pahavelomana salanisan'ny taham-pahavelomana ny mbola mahatratra ve hoe misy olona ve mbola mahatratra 100 taona zao mbola mahatratra 70 taona mety misy fa tsy rairay ny akamarony amin'izao tsy mahatratra ny 80 akory tsy mahatratra ny 70 akory fa inona mioaka eo amin'ny faha-efapolo taonany 5 taonany 30 taonany 5 taona eo daholo amin'izay maty satria nahoana ao maty nohony tsy fahaizana mitondra ny tenany setrasetra ato amin'le kodiaran-droa ohatra resahako kely zay am'le bitrobitro kely mamimamy kely de lasa andeha anindry sipa andeha anindry bandy akamo miritarita tsy mahalala maty amin'ny lalan'ny rokady tsy mibaipasy sy ny tariny fatratra eo amin'ny vodina semi remorque indray mandeha sur place vita lahatra ve zany tompoko anometsiny an'Andriamanitra ho atsika raha zany lahatra ve zany misy olona zay mba hiera kely rineny fa andeha hamonjy anniversaire ny namana lasa tany amin'ny anniversaire ny namana tany vao nahita an'izany hoe mba mianatra misotro toka nafangaro daholo ty zavatra rehetrarehetra ty efa nasiana hanina de mbola nitapohana hanina de nasiana hanina de nitapohana hanina de nisotroana tao daholo tsy nody parain'ny andro sady mifoka zavatra no misotro zavatra tsy mifotsy no maraina fa tsy nahazaka ny vatana tratra ny coma etilika tany amin'ny hôpitaly nandeha amin'izay ny sonde hitrohana an'le alcool sy ny tariny rehetrarehetra tsy nahazaka le vovokaina maty lahatra ve zany tompoko misy hoe andao mba hianatra an'ireny zavatra ataon'ny vazaha reny niakatra eny amin'ny trano eny amin'ny troisième étage aveny ny andrana hitsambikina fa mila mahay an'izao de mila mafy fa raha tsy zany ony tsy boto fa ny tena boto ony de zao tsambikina maty sur place lahatra ve zany tompoko azonareo amin'izay le izy ny fahafatesana amin'izao fotoana zany raha dini atsika maty tsy lera daholo ny akamaroan'ny olona ny sakafo hohanina ny menaka ny menaka ampiasaitsika io a indrindrindrindra atsika mpividividy sakafokafo eny amin'ny anina rehetrarehetra eny be de be ny mpivarotra tsy manaja an'izany fenitra amin'ny ara-pahasalamana zany ny menaka mihodina androany miasa rapitso ravakapitso raha lokandro raha efarana raha adimina herinandro karangidina ny menaka iny ihany mihodina eo mandra-pahalaniny iny be de be mpivarotra tsy mampiasa hoe andeha hanao sakafo de menaka kasite no ampiasaina fa menaka en vrac le menaka en vrac na le menaka mandra na le menaka any ohatrany de misy fetrakany daholo ihany reny ny resaka fanatanjahantena efa tsy ny olon-drehetra ntsony no mahavita tena mitaiza vatana fa inona mivoaka ny trano de atao mobile mody ao an-trano de atao mobile de ohatr'izay foana ny fiainanao eny tsy mba manana ianao zany ohatra hoe indray mandeha isan-kerinandro natokako adiny ray ditongotra fotsiny tsy misy mahavita ntsony an'le hoe misotro rano 2 litre sasany tsy tapaka isan'andro tsy maintsy vita ny torimaso efa tsy ampy ny adi-tsaina mangany fotsiny nefa ny karazana produit chimique amina sakafo koa ny poulet de chair ohatra ny resaka sipisipy safeno zavazavatra be da be io ny sipisipy safeno abibina ay misy an'izany ko sipisipy safeno abibina zany bibibiby feno sips feno zavatra be de be de reny mahatonga ny cancer na raha mahatonga ny fahatsetsena ny lalan'ny raha mahatonga ny jereo tsara ny olona voan'ny cancer amin'izao a mbola tanora kely hatramin'izay tsika zany mijery antena voan'ny cancer le tantinina anay ao jerevana le tantinina kosa efa taona ny tokony hainga mihitsy efa jerevana tantinina efa 2 taona kay le hoe voan'ny cancer amin'izao fotoana le olona voan'ny cancer sipakelina 30 taona de ahoana zany cancer nanono no mahazo an'io Andriamanitra fa maninona zany nono ty ny zao sahady de naninona avy amin'inona zany avy amin'le sakafo avy amin'le fitondran-tena avy amin'le zavatra iainana misy zavatra be de be tsy mampirindra an'io de maty tanorotsika fa raha ny tena lahatra Andriamanitra nge de zao no nataony matona siny ny antitra any amin'ny fahanterana zany de zay antitra de lasa zay antitra de lasa de efa manataranaka de mandeha fa zao ny tsy miteraka raha lasa be de be no mitady zaza tsy mety mahazo bobaka be satria nahoana lasa tsy manaraka an'le cycle nataon'Andriamanitra ntsony avy amin'ny alalan'ny sakafo ny fitondran-tena ny tsy fahaiza miaina sy ny zavatra rehetrarehetra zay aitraitra ny olombelona zakana nahary eto ihany amin'ny kristianina amin'ny kristianina ny maty tsy miteny tsony sady tsy mahita
fa amin'ny fomba malagasy kosa ahoana indray ka ngamony kristianina no nanamboatra ny fahafatesana ny olombelona rehetra dia namboarin'Andriamanitra dia mitovy daholo ihany zany hoe sa hoe le tsy miteny tsony tsy mahita resany hoe am'le resaka karazana mety hoe mieritreritra zany izy amin'ny fomba malagasy mety hoe mahita ka zay manko ny tsy azoko hoe fa amin'ny fomba malagasy hoe zany miteny sy mahita raha le fahafatesana no resantsika fa raha ny resaka hoe fitahina ny fanahy tsy maty na kristianina ianao na silamo na bodista na inona tsy maty zany mihitsy ny fanahy ny dikan'izay rehefa tsy maty ny fanahy dia mbola azo resahana azo atsony afaka mamaly afaka mita fa misy olona hoa ny razany aza tamin'ny fahavelony efa tsy velo komana no hoaniny aza tsy hitany inona moa ny hitahiny anao tsy mitovy mihitsy zany fa misy olona manana ny razany tena hoe zany raha ka Andriamanitra velona mihitsy zany razanay zany dia afaka mitanitaranana izy mety hoany am'izay manko nipetrahan'le fantanelolo hoe amin'ny kristianina hoe ny baiboly miteny hoe maty efa tsy manam-pahefana tsony sy ny anina rehetrarehetra fa zao ny matiny tsy manam-pahefana fa tsy mifanahy amin'ny maty satria mifanahy tsy maty le maty atsy-pasana efa matory atsiny tsy manam-pahefana fa mifanahany io aiza eny ary tena misy ve le maty impito eny tompoko misy efa nahita koa ianao misy an'izany tia misy efa nisy olona anankiray zay fampiresaka tamiko nitsotra mazava izy fa izy ao anatin'le foko misy azy nitataratara zavatra kely vitsivitsy maromaro zay mba azo no fampiresahana ny fanakalozana hevitra tamiko izy mijanona ho resaka irolamo zany izy zay tsy ho zarainao mbola any izy ka manjary manao bingo manao matso amsalovana ny asany sasany indraindray sao dia misy zavatra tsy voafehako dia manjary vao may manome tsiny mampatezitra olona hoe zay ny tompon'izany tantara zany ko iny andresahany lahanyzany fa ny tsara le olona mihitsy no atsona dia mifampiresaka raha manaiky ifampizary izy lazao izy ary raha zay ny ohatra ataoko hoe zareo mihitsy no ifampiresahana dia raha manaiky ifampizary izy dia afaka mifampiresaka mino aloha fa tsy fantatro aloha mino fa mety ho sarotra amin'ny ihany zany zany mety ho sarotra ihany zany tsy haiko aloha zany hoe mionona sady zany fa tsy ho isy zany tonga dia amboamboary ihany ny saina aloha fa mety indraindray manambita anatsylera mety tapoko any amin'ny tanànana ihany zoko ihany koa lasa maka olona foana le fasana efa hoeritaona izay esaky ny tapa-bolana dia misy maty foana tanànana andriana vohitra misy ady vory io tanànanay io dia ny fandinika amin'ny ray tanàna hoe misy misopatra be inona ny tokony atao lasa karatsiana foana nefa taloha mahalana vao misy maty ao ny fasana zay mato misokatra matetika na mifanidi-pasana ny tsy masina zany hoe tsy mahay ny olona manidy amin'ny fasana na misy mansavy mihitsy manao fanabanahana dia amin'iny fotoana iny koa lasa be dehibe maty efa nisy fotoana tratran-javatra ohatra an'izao zay tao amin'ny fianakaviana tany amin'ny taona 10 tany saraka amby 10 maty misy bebe maty androany ao amin'ny fianakaviana io eny andalana miverina mody zay avy any ambanivohitra efa eny am'le tanàna ivatana indray efa misy maty vao andehandevina an'io indray zay efa misy maty indray mbola miandro mifatiny ity indray misy maty indray dia eo zany ianao no nahalala hoe misy mansavy zany misy mahita na misy mahalala le fanidi-pasana kely natao dia misy misopatra dia anaovan'ny olona fanabanahana amin'ny fasana dia lasa be da be misesy maty dia miverenana nidina indray mandeha mifasana rehefotra anaovana atikile misy fombafomba kely anodina azy mijerevonareo olona mahalala mijereva olona mahaya ho anareo le manana an'izay fasana izay dia idio indray mandeha mifasana fa tsy mety zany rehefa misy razana ve leo ambohatra dia mbola misy afaka mijery ao anatin'ilay ny zavatra tsy azoko tsara le teny foatra be fanafohizanteny loatra fa mialatsiny sy mifona aloha tonga dia dinganiko fa sahirana be mamaky an'le izy inona no mahatonga ny olona iray manofo mandevina olona efa maty foana olona efa maty le izy dia mbola nofisina ao alevina indray reny be an'le maty lalam-panafana no alainy eto lalam-panafana hoe mandevina misy zavatra alevina misy zavatra efa mila mandevina nefa maty misy zavatra mila zay mihitsy ale izy misy zavatra mila efa adinoina misy zavatra efa mila apetraka tokony efa tsy amin'ny tontolo intsony eo amin'ny fiainanao eo ohatrany hoe zavatra efa tsy hoe le olona tsy hidirale olona mihitsy izy eto fa lalam-panafana fotsiny le fahafatesana zao raha mifandanehako an'izay inona ka ny dikan'le hoe tsy mahazo melo lalana rehefa mandevina hoe melo lalana an'le faty ve tsy haiko tsara le izy zay ngambo zay ko ianao ndray ve moa no faty alohany ay zay dikan'izay zany hoe le razana aloha zany mandeha aloha dia zay vao fianakaviana rehetrarehetra dia ahoana zany le melo lalana mandeha mijery ny fasana sy ny rehetrarehetra zany hafa satria le faty mbola ny tanàna fa le hoe efa andehandevina dia ny tokony ho izy manaraka vato arina ianao manaraka vato arina ianao nisy olona nanao filozofia hoe zany tsy anaraka avao fa lasa ohatrany hoe manaraka rariny mihitsy zany ko satria tsy maintsy ho faty ianao na hoela na hoainganako dia mba any aorinan iny aloha
fa ozy hoe ny alaoko makeny aloha de ndana ary de anao ndray maty alohany. Saika mba antana misy fiantraikany amin'ny hoavy na tsy mahela velona ve ny famonoana ireny akondro reny? Ny akondro mako tsy maty raha tsy mamela taranaka. Zay aloha ny akondro zay. Anankiray zay. Fa hoe ny akondro koa tsy famboly an-tanàna. Tsy famboly an-tanàna ny akondro. Tsy famboly an-tanàna zany ny akondro. Ny akondro de atao aty atsaha aty. Na rehefa tsy zay de atao tsy mitovy ny vao amin'ny tokotany ijoroanao izy. Midina ambany foana ny akondro. Raha vao mitovy amin'io io de zay namboly an'io mandeha. Zany hoe le trano zany tokony ambony de ny akondro ambany. Zay ny tokony ho izy. Fa raha vao mitovy io de zay namboly an'io mandeha. Petraka amin'ny fanontaniana hoe zay manofa trano de efa nisy akondro teo, avy alao eo. Tsy maninona io satria tsy hainao ny namboly an'io. Fa raha ho avy ny fotoana akany hoe andeha amin'izay izy de azerany aloha zay namboly azy. Zay ny akondro zay. Mampatahotra koa le akondro raha izany. Inona ny hevitry ity fihetsika ity rehefa mifanena amin'ny razana hoe manala satroka rehefa mahita azy, fa za mantsy manaraka efa fotsiny amin'ilay izy de makasitraka amin'ny valiteny. Ohatrany hoe fanajana e. Fanajana. Satroka kely fotsiny zany ao anatin'ilay zavatra rehetra misy. Samy manana ny fombany ny olona, fa misy tsy mijery faty zany akondro aza. Ifanena amin'ny faty tonga izy de miorirana. Ioriranana amin'ny faty, samy manana ny fombany mihitsy le olona. Fa tsy voatery hoe io misy faty de tsy maintsy anao an'izao kely foana. Fa mba ohatrany hoe karazana fanajana moa zany ny zavatra iny hoe. Amarana koa ny fanontaniako ary sady idirantsika amin'ny lohahevitra manaraka indray izay anisan'ny be mpiandry be indrindra tena misy ve ny réincarnation mba magataka fanazavana kely eo ankoa efa tena mba mahalinanay izy. Ataontsika lohahevitra. Mbola tsy nety vitantsika mihitsy moa zany zay zavatra efa lasa nitsofoka aty amin'ny akaratsiny tsika fa avy aty mihitsy ny lalana atongavantsika makany amin'io. De zay no ataontsika fa tsy maninona fa alao aloha taperintsika mihitsy ny akaratsina. Satria mbola be be mbola be ao mino de rehefa tapitra ny akaratsina de mitsofoka moramora makany amin'io resaka réincarnation itsika. Matokisa fa tsy maintsy ho atao zay, tsy maintsy. Farany engany mba tsy ho tapaka ny jiro no mijery an'ity fandarana ity. De raha sendra tapaka moa de atao hoana. De ao anaty page Facebook ianao no mijery ka satria mivantana ao anaty Facebook. Za misy fotoana tonga de 3 andro karakidina tsy tratrantsy mihitsy. Loza mihitsy ny aminay eny. Tamin'ny Eninariva, tamin'ny Lahady zao tamin'ny Eninariva ny tapaka ny jiro. Amin'ny Eninariva latsinainy maraina amin'ny 8 mbola tsy miverina ny jiro. De miverina izy tamin'ny 7 maraina, tapaka indray amin'ny 2:30. Tsisy jiro indray zay fa arivon'ny andro. Tonga ao an-trano ianao indray amin'ny alina amin'ny 8 mandeha kely ny jiro vao miverina vao tsisy 10 minitra hony, amin'ny 7 efa tapaka indray. Tena ozy hoe tena vezany ve de miverina vetivety ary miala. Farany aloha fa sendra mba voatsy rambo masoko kely ity tena mitombina ve le tsy foana fanjaitra sakamalao ny ambavan'ny olona maty ka famosaviana na faty azy de tena hoe miteny marina ve izy hoe izy le navandoza. Zay le miverina ire miresaka tsika terem-piandohana teo hoe azo atao ve ny mamaly an'le olona zay nanao azy raha misy maty. De ozy aminareo azo atao zany fa tsy ny olon-drehetra ny tokony hanao an'izany. Fataro tsara aloha. Tsy enao zazakely vao firy taona iny andeha hanisika sakamalao sy fanjaitra any ambavan'ny olona maty. Ray zay. Fantaro tsara aloha hoe inona ny herim-panahinananao, zakanao ve ny anao an'izay zavatra zay ihany. Fa raha tsy voafeo azy zay de lasa misesy maty le olona ry de karmanao nanao azy. Zay tandremo tsara zay. Tsy sakamalao sy fanjaitra rery mbola misy zavatra resahana amin'io maty io mialohan'ny ampidirana anazy eo ambavany. Mbola misy zavatra atao tenerana ny zavatra rehetra na vidy kiraro na vidy poketra. Mbola misy zavatra tsy maintsy ifampiresahanao amin'io maty io eo. Ary eo amin'ny fotoana antrianao an'iny misy fombafomba anaovana azy fa tsy tonga de hoe sokafy mivava de ampitiry de idio. Fa misy fombafomba mikatandremo tsy hanao tao foana fa aleo ihany manontany olon-dehibe mahalala na mba ray aman-dreny mahafantatra. Rehefa tsy zay mandiny tsara vao manapa-kevitra, so manapa-kevitra zay vao manenina. Sotra tompoko. Zay aloha zany ny fanontaniana afaka nyvaliana tamin'ity fandarantsika indray mitoraka ity fa amin'ny heriny mbola omena fahafaham-po foana ampijery antsika mba mety efa mba miverinadiny ray sasany fa ny androany aloha mba bebe adidy kely aloha zany aloha androany de mba hifonana aloha mba zay fotsiny. Sady tsy an'olon-dratsy reny e. Sady tsy an'olon-dratsy eny adidy mba adiny ray aloha androany fa amin'ny heriny mba adiny ray sasany ray no nanantsika azy. Makasitraka antsika tany an-tokantrano makasitraka mpametraka fanontaniana sy ny mpanao partage rehetrarehetra mpanaraka mahafatra-po ity fandarana famoa ity de amin'ny heriny zany makasitraka ny aoko ihany koa. Makasitraka ny mialy de makasitraka ny ekipa ny Malagasy TV rehetra zay miara-miombona aminay amin'ny fandavararina zao fandarana zao de isika menakavy any anivon'ny tokantrano irarinany soa irarinany tsara foana anaovana ny soavatsara ten'Andriamanitra mandrakariva mpanjoy mpanaraka tsy tapaka de amin'ny heriny anio takan'izao indray mandram-peona tompo. Veloma.
Salam